mandray anjara amin'ny Forum mondial de l'économie sociale izay atao eto Montréal, ny association afaka Madagascar. Ny Forum mondial de l'économie sociale izay eto Montréal dia fihaonana iraisam-pirenena izay karakarain'ny association GSEF iombona ny mpisehatra rehetra maneran-tany amin'ny tontolon'ny ESS. Ny Forum mondial dia fotoana iray hihaonana, fotoana iray ifanakalozana eo asamin'ny mpisehatra maneran-tany. Roa arivo mahery ny kambana amin'ny tontolon'ny ESS tonga eto Montréal ary anisan'izany ny association afaka. Mandritra ny telo andro dia ifampizara eto zahay ny traikefanay ifampizara ihany fahaiza-manao indrindra andrafitra fiara-miasa mijery ny fomba ampandroana ny ESS maneran-tany tsy ampiroboroboana ny sehatra rehetra na ny fikarohana na ny asa izay atao ny isan'ny toerana. Ny association afaka manokana dia tonga eto Montréal hitondra ny fijery, hitondra ny etaetantsika mpisehatra malagasy rehetra izay mandray anjara amin'ny Forum malagasy de l'économie sociale et solidaire. Fotoana ihany koa ahafahanay mifampizara amin'ireo mpisehatra maneran-tany miezaka izay atao afaka amin'ny fampandrosoana ny ESS ny Madagascar. Anisan'izany ny Forum malagasy de l'économie sociale et solidaire na ny FORMES, anisan'izany ihany koa ny Académie de l'entrepreneuriat social et solidaire à Madagascar izay fataontsika isan-taona tonga tamin'ny fotoana enina ambin'ny folo sy roapolo. Eto dia manasa manokana antsika mpisehatra malagasy rehetra fa ny faharoa folo hatramin'ny fafito ambin'ny folo ny volana septambra izao dia hiarakantsika anjarantsika ao Madagascar iray no manatanteraka ny Forum malagasy de l'économie sociale et solidaire izay atao ao Fianaratsoa ao amin'ny lapan'ny faritra Matsatsaboka. Fampampantanana antsika rehetra mpisehatra malagasy ny ESS.